Lafim-baovao hafa kosa amin'ny tontolon'ny fambolena tratra ny tanjona raha ny fampiarana antetikasa fanatsarana ny famokaram-bary any amin'ny faritra ny vonintanin'ny Madagasikara na ny papirizy no resahana. Izay no nivohitra mofo nandritra ny fampafantarana ny tombana faran'ny arana tamin'ny iray mpandrindra iraisan'ny tetikasa ny maraina teo teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Panorama Andrainarivo. Nitombo ny vokabary, nitomby ihany koa ny volaniditra tamin'ireo tantsaha 2 alina mahery izay nampiatra ny tetikasa papri na tetikasa fanatsarana ny famokaram-bary amin'ny faritra anivon-tanin'ny Madagasikara raha ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fambolena. Tombotsoa azo tamin'ny alalan'ity tetikasa ity dia tao anatin'ny faritra ny Asany. Rehefa natao ny fanjoina sy ny tombana dia tsapa fanotombo teo amin'ny 8,5 taona isaky hektara ny vokatra salambokatra azo tantsaha rehetra ao anatin'ny faritra. Fa amin'ny tantsaha ny asan'ny tetikasa dia miakatra avy telo eny, miakatra avy votreny, ary indrindra ny tombotsoa azon'ny tantsaha dia fanombanana farany. Izay iarahana miantsona hoe mpandrindra iraisana tetikasa, izay iarahan'ny lafiny anankiray zareo japonais, lafiny anankiray isika malagasy. Miaraka mijery hoe manahoana ny mandeha tetikasa, tratra ve ny tanjona, inona tokony hatsaraina, inona tokony hotozana, inona tokony hajanona. Eo amin'ny lafiny arabola dia fantatra androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Panorama Andrainarivo fa tafaverina anatin'ny 2 taona ny vola nampiasaina ho an'ny fandaniana rehetra nandritry ny 5 taona. Raha tsy aivina, ny tetikasa papri dia fiaraha-miasa teknika eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy japonais amin'ny alalan'ny Japan International Cooperation Agency na JICA. Faritra 5 no iasan'ny tetikasa, ny faritra Alotra Mangoro, Bonglava, Vakinakaratra, Analamanga ary Itasy. Anisan'ny fomba nampiasaina ho fampafantarana ny tetikasa papri amin'ny tantsaha moa ny takila teknika sy ny horonan-tsary volovarin-dranjao iarahana amin'ny mpilalao sarimihetsika malaza manazava ny fomba fambolem-bary tokony ampiarina.